Izy ny fanisana sy ny fandraisana ny andrata-kevitra momba ireo olona tratry ny fahasahiranana ara-tsakafo any amin'ny faritra atsimo nosy ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra anangana antotan-kevitra na base de données araka izany ny fanjakana ahafahana manara-maso ny fizotry ny fanampiana ireo olona sahirana sy ihany koa hanara-maso ny fahasalaman'izy ireo raha ny fanazavany ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ny tena nidinana ifotana zany dia anaovana an'le base de données araka ny fangatahan'ny filoha sy angatahan'ny prime ministre hoe ohatra n'le nanaovana ny covid data tao Antananarivo any no ataontsika anaovana ny kere aty atsimo ihany koa. Zany hoe zavatra tanjona voalohany dia manamboatra hoe ifanarahana ny recensement ary zarainy rehetra na ny PTF zany na ny gouvernement. Niza manana base de données na MINSA na ny population na ny PTF dia zaraina daholo dia ho atambatritsika eo amin'ny kere. Taorianan'izay dia nidina koa tsika ifotony zany mijery hoe manahoana tokotrany ireo cas grave sy ireo cas sévère dia mba nitondra kely izay azo zaraina.